Tokatrano indray teoplasy teoko vavy no hitsidiako ny tokatranonao amin'izao alahady alina izao ary falitafahoana aminao indray. Atao anatin'ny fandarana mahery isaorana betsaka ianao manaraka izany fahitalavitra matevy izany ary atolotra anao ny arahaba isa-tokatrano ary asaina isika rehetra anaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny taranja baolina lavalava nentintsika manomboka ny fotoana amin'ity hariva ity satria dia nandray lalao raisam-pirenena isika teo amin'izany taranja izany fidina ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny sokajy 1B ho an'ny sokajy junior io ary fantatra izany zao fa dia tafaverina ary tafakatra ao amin'ny vondrona A ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina lavalava sokajy junior izay rehefa nandresy indroa misesy teo amin'ny lalao miverina sy lalao mandroso tamin'ity fananantiny alakamisy teo moa ny tanterahana ny lalao mandroso ary tolakandro kosa ny lalao miverina tamin'ity androany ity dia nomontsan'ny Makidy Madagasikara tamin'ny isa mavesatra 7-8 ny Crane Ougandais izay nikatroka tamin'izy ireo. Taoriny lalao mandroso izay natao ny alakamisy teo sy ny lalao miverina izay natao androany tolakandro tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina dia tafakatra ao amin'ny vondrona N1A ny Makidy Madagasikara ho an'ny sokajy junior. Nomotsan'ny Makidy Junior tamin'ny isa mavesatra ny Crane Ougandais io tolakandro io nandritra ny lalao miverina tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Nanatombo teo amin'ny lafiny teknika sy ny hazakazaka ny Makidy. Ny fandimby nanatitra baolina nentim-tanana avokoa ireo mpilalao 5 teny ambony kianja. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 7-9 ny Makidy Madagasikara. Teo amin'ny fidirana faharoa dia tsy zakan'ny mpilalao Ougandais intsony ny hazakazaky ny mpilalao malagasy ka dia nisesisesy ny baolina maty izay nivoahan'ny Makidy mpandresy tamin'ity lalao ity. Teo amin'ny lalao mandroso ny alakamisy teo dia efa nivoaka mpandresy tamin'ny isa 7-9 ihany koa ny Makidy Madagasikara. Raha ny vokatra tany Maroka kosa indray dia i Senegal no nivoaka mpandresy tamin'ny isa 12-12 teo amin'ny lalao mandroso nanoloana ry zareo Marakanina. Mbola resin'ny Senegalais tamin'ny isa 12-7 indray koa zareo Marokanina omaly sabotsy tamin'ny lalao miverina. Rehefa natambatra arak'izany ny isa azon'ny ekipa efatra nampandray anjara nandritra ity faninanana ity dia ny Makidy Madagasikara no nahazo ny isa betsaka indrindra ka nibata ny larana voalohany ka tafakatra avy hatrany ao amin'ny vondrona A. Araka izany dia manana no avy ny Makidy Madagasikara eo amin'ity sehatra ny taranja baolina lavalava ity raha ny lalao naseho an'ireo sokajy junior androany. Efa masaka tsara ny fahaiza miaraka saingy eo amin'ny vatana ny mbola somary kelikely sika kanefa dia vonona hatrany anamboatra ireo teknisianina afaka 3 taona na 4 taona dia ireto no hiatrika ny kanina ho an'ny senior indray ao amin'izany mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy ho an'ny sokajy senior izany.